manatitra ny arabo ambambirarijo anareo tompolasy tongovavy ary manasa anareo ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nidina teny Manaritsoa androany ireo kandida solombavambahoaka izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany voalohany. Akoatran'ny hoe fidinana teny an-toerana ahafantaran'ny olona azy ireo dia tsy nadinoana ny fanentanana ny olona mba hijery ny anarany ao anatin'ny listim-pifidianana. Jessica Miray no mitatitra antsika amin'izay vaovao izay teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tonga nidina ifotony teny amin'ny fokotany Manaritsoa ny kandida solombavambahoaka piralisitra izay natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany voalohany. Izay tarihy ny lohalisitra Maître Anitra Razafimanantsoa nampahafantatra amponina fa izy ireo no kandida natolotry ny antoko team sy nahazo ny tsodrano avy amin'ny filompanorina Marc Ravalomanana. Natao moa zany dia mampalala hoe izay dia kandida ny tiako Madagasikara atao boriboritany voalohany ary ihany koa mampalala ny numéro anay zany hoe alarana voalohany izay efa nisy ny fotoana fampiresahana tamin'ny rehetra moa fa androany dia hafa ny zavatra fisehony eto satria eto amin'ny atao hoe kianja mainty ny anaran'ity toerana ity eto amin'ny fangatahana reto olona reto eto androany dia nieno sy mifampiresaka ihany koa ary nampitain'ireo olona ireo ihany koa ny etaetapony zany mikasika zavatra andrasana amin'izany solombavambahoaka zany. Nandritra io fandehanana ifotony io ihany koa no nitarainan'ny mponina ny olana iainan'izy ireo andavanandro. Anisan'izany ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fampiniasa sy ny olona mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra. Le vary hoan'ny ankizy mpianatra izany hono tsisy tsony ao amin'ny EPP dia lasa tsy mihinam-bary tsony zareo dia nona be nefa amin'ny 12 sasany vao mirava dia izay zany mba etaetanay hoe mba averina le kantine. Dia amboarina ny lalana zany mba hivelan'ny rano izay. Noho ny tsy fanananay zany nampatonga anay nampihitsy zanakay nianatra tany amin'ny EPP nakana an'le droit sy ny kantine sy ny karazany nefa zao le ankizy lasa tsy misakafo tsony ao amin'ny EPP. Indraindray nefa ireo ray aman-dreny ireo karama manasa lamba mandeha miasa tranon'olona any dia lasa mijaly le ankizy nona rava-tseo le ray aman-dreny. Tsy nitondra ny tanapolo ireto piralisitra ireto fa nizara vary ihany koa izay tsara ny manamarika fa fanomboana ihany izao fa mbola hitohy amin'ny fokotany hafa. Fa ho an'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 eny amin'ny boriboritany fadimy kosa dia niavaka ny andro androany satria teny Andraisoro izy ireo no nanao ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana ary teo ihany koa ny fizarana fanafody maimaimpoana ho an'ny olona teny an-toerana. Ndeha ho fantaritsika ny momban'izay teo amin'ny sariny Mano Randriamalala ary tateriny Jessica Miray. Fizaham-pahasalamana sy fizarana fanafody maimaimpoana ho an'ny olona tena sahirana ao amin'ny fokotany Andraisoro boriboritany fahadimy no nosafidin'ny kandida solombavambahoaka ao amin'ity boriboritany ity ho mariky ny soyombonana izay voizy ny antoko team K25. Ny safidinay zany voalohany indrindra aloha dia jerena aiza misy ny tena vahoaka sahirana dia somary efa nitrizy na tsy vitanay manontolo arala izy toraka izany koa nefa nataonay anisan'ny vahoaka be ponina ny eto nitovy amin'ny any Soavy Masoandro sy teny Androhibe ary tena maro vahoaka sahirana indrindra toy izany ihany koa ny mbola ho alehanay amin'ny herinandro ho avy iny dia ny eny Tsaronenana ary mbola ho avy ny fotoana izay mbola andehanana eny Mora Rano izay atao hoe faritra iva ray manontolo ny any amin'izany faritra Mora Rano zany. Fampahafantarana ny tenanay no antony voalohany satria izahay dia kandida milatsaka ny fidiana solombavambahoaka eto amin'ny boriboritany fadimy amin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara. Izay zany ny kandida ny team nahazo tsodrano tamin'ny président Marc Ravalomanana ary manana ny mandat. Ny fiakaran'ny tosidra ny aretina andoha sy ny gripa no tena mpahazon'ny olona tonga nanao fizaham-pahasalamana teto. Ny ankamaroan'izy ireo izay niandry ity fizaham-pahasalamana maimaimpoana ity avokoa noho ny fahasahiranana. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia ho an'ny olona zazakely sy ny salatsalana zany ny gripa zany tena be da be, kohaka, sery ireny zany. Dia ho an'ny olona lehibe mahazo taona zany eo amin'le resaka tension, le vokatra le tsy firarahina le finanana fanafody tension dia miakatra be izy moa avy eo. Manoloana izao fiatsika nataon'ny kandida solombavambahoaka team izao indrindra dia naneho fankasitrahana azy ireo ny mponina. Misaotra betraka anazy dia miraro soa anazy mba navita be da be zany izy taminay sady
mahafinaritra zavatra nataony fanafody tsy fidim-bola tena mijery fahasalamana vahoaka zany dia tena misaotra betraka anazy. Fakasitrahana izao dia fisaorana no zava-dehibe no fifanampiana. Tsara ny mampahafantatra fa efa fanonefany amin'ny fokontany noteteziny ireto kandida solombavambahoaka TIM ao amin'ny boriboritany fahadimy ity teto Andraisoro ity. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fizarana fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy sy ny fampianarana teny anglisy isaky ny alatsinainy, alarobia sy ny zoma. Ho an'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny TIM ka 25 ihany fa ho an'ny boriboritany fahenina dia nisy ny fionana izany izay nataon'izy ireo tamin'ny mpikambana Tiako Madagasikara izay ibanjinana ny amin'ny hoe paikady hiatrehana an'izany fifidianana solombavambahoaka izany amin'ny mahazava-dehibe an'izany hoe fifidianana ho atrehan'ny firenena amin'ny 17 volana Mey izany. Ity fivoriana ity sy ny fionana radio dia notarihan'ny lohalisitra Andriamampandry Todsoa. Lorette Berton no mitondra vaovao amintsika menakafy teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Asa viatrany fa tsika bary ny an'ny mpikatroka ao amin'ny boriboritany fahenina ho fampandaniana ny kandida natolotry ny TIM ka 25 ho solombavambahoaka. Nisy ny fivoriana natrehan'ny solotena ny foko TIM sy ny solotena ny 10 TIM ary ny mpikambana ao amin'ny jeune TIM ny folakandro ny robia fahatelo ny volana aprily 2020 sy 2020 teo. Izany no natao dia mba ho fametrahana ny paikady sy ny sorodalana arahana amin'izao mialoha ny fampelezan-kevitra izao sy ny mandritra ny fampelezan-kevitra. Ihany moa zany dia fanamafisana ny fiara-miasa ny 10 TIM sy solotena ny foko TIM isa-pokotany ka teto amin'ny boriboritany fahenina namelabelarana zany ny tetika rehetra amin'ny pré-campagne sy ny campagne sy ny fijerevana ny membre ny délégué ny bureau de vote dia vita tsakany andafana zany ary vita ampelaminana ary sorana ny tompon'andraikitra rehetra indrindra fa ny solotena ny foko TIM izay tonga nanatrika zany ary nisy zany ny zavatra mivaingana izay ho tanterahana ary ny tetika moa zany dia mazava tsara fa ny fandresena dia hibata amboara zany hoe amboara anankiroa be zao no tanjona zany ho azon'ny TIM eto Ambohimanarina. Ny baiko pitolomana zany dia ny fandresena ary fantatsika fa ankoatran'ny TIM dia fikambanana maro no manohana ary amakadany TIM ny tena izay mampiavaka anay dia miara-miasa amin'ny zanaka Ambohimanarina rehetra sy ny zanaka teroka ary manao tanaka fizavanana izay mampandroso any Ambohimanarina. Asa vadidrano ny fampandaniana ny kandida avy amin'ny antoko TIM ka mifanometanana ho amin'izany ny rehetra hoy ny solombavambahoaka ny TIM teo aloha Ramatoa Soa Noromalala Horace sady mpirailisitra amin'ny Andriamatoa Todsoa ihany koa amin'izao fifidianana solombavambahoaka ho avy izao. Toy izay tsodrano efa natolotra tamin'ny voalohany arak'izay efa nanolorana azy ny président Ravalomanana hoe ny kandida hatolotra dia Todsoa Andriamampandry dia tsy maintsy holany ny kandida eto Ambohimanarina. Tsy ahivina fa laharana voalohany ao anaty bileta tokana no misy ny kandida Andriamampandry Todsoa sy ny lisitra tarihiny ao amin'ny boriboritany fahenina. Fa azo ambara fa ny kandida solombavambahoaka TIM ka 25 manerana Madagasikara mihitsy amin'izao fotoan'izao no efa vonimbonina tanteraka. Ny ao toliara voalohany ohatra dia ahitana ny maître Rasonirina Elso izy no lohalisitra amin'ny kandida solombavambahoaka TIM ka 25. Ny manaraka azy eo kosa dia Andriamatoa Sazala Tsiani. Amin'ny ankapobeny dia faly izy ireo satria nahazo ihany koa ny fiofanana izay tsotsaina Tetsy Belera izay fiofanana moa nomeny ny flot national ny Tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Noro fitiavana no mitatitra vaovao amintsika teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony.
Laharam-pamena ho an'ny kandida solombavambahoaka tim maître Rasoanirina Ilso ny lafiny sosialim-bahoaka ohatra amin'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny sakafo ny fianaran'ny mpianatra izay anisan'ny teboka lehibe tena marary ny mponina any antoerana. Fantatra fa saika ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ny toliara voalohany mihitsy no misedra olana raha izao zava-misy izao. Mba ahafana manatratra ny tanjona hiezaka ny kandida amin'ny ijerena akaiky ny politika mpampandrosoana. Tatsika fa tsy mpanatanteraka izahay fa mpanao lalàna dia hiezaka zany zahay ary izay koa nantony fiofananay taty Antananarivo nijery ny politika ny fiainam-bahoaka fampandrosoana ny vahoaka tena politika marina ny fampandrosoana dia hiezaka izahay hiady an'izany eo anivony antemeram-pirenena hanova hitondra lalàna hoentina mampandroso ny faritra izay hametraka anay amin'izany toerana izany. Dia eo ihany koa moa araka ny fatatsika ny fanaraha-maso ny reo mpanatanteraka reo ihany koa dia tsy adinonay ireo. Nambarany kandida solombavambahoaka tim larana faharoa avy ao amin'ny distrika ny Toliara voalohany Andriamatoa Sazalatsiany fa zava-dehibe kosa ny firotsahany kandida iray ao anatiny Antoko. Tombontsoa lehibe ao anatin'izany ho izy ny fisitrahana ny fiofanana sy ny fisiany fiaraha-miasa miaraka eo amin'ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny fijerena ny tombontsoa iombonana. Etsy andaniny antony rotsahan'izy ireo fidiana solombavambahoaka ny fahitana fa manana didy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsiraray. Efa misy ho izy ireo ny laminasa sy ny paikady ahafana manomboka ny asa. Tsy misy olo afaka isambo ahavita tena zany. Izay le tsy mahatsara ny manao indépendant. Satria rehefa manangatana dia izy ireny manangatana anao. Hany ka manao ny tsy fanao. Ino moa tsy hitarako le manao ny tsy fanao hoe lasa nangy zavatra tsy tokony hatao dia ironana satria izy ireny no. Eto zay dia miteny hoe tena mety le miratsaka minanarana toko araka le resako teo dia hoe fijerena lo mahazo le formation discipliné kokoa ny amina toko ary tombontsoa ambonana no jerena ary fiaraha-mitantana satria fiaraha-mitantana zavatra tahotra satria tsisy mahavita tena fa le manao indépendant ny tena izy ireny rehefa havita ninonina tena ny raiky. Noho ny asa sosialy izay efa natomboka ny kandida solombavambahoaka tim tao amin'ny distrika ny Toliara voalohany no antony nanosika ny foko Antandroy anohana ny kandida fa nanintana ny vahoaka tany antoerana kosa ny filoha-lefitry ny foko Antandroy Piandry Maurice. Magnentana anareo fananan-draha fananan-dreny mba hagneky ty kandidantika agny fa io tina tolotsantika agny Tandroy io ty ekentika agny ho kandidan ka kolako fililamba ho fagnoharagna mantika agny Androy agny zay tsy ho tendreky ty lo fa io ty kandidantika agny zay zany ty fagnentagnako anareo Toliara agny fagnentagnagny tsy haharaty fa hahasoa. Ankoatra izay amatitra ny fiaraha-miasa eo amin'ny kandida solombavambahoaka tim sy ny tim K25 amin'ny fijerena izay ahasoa ny firenena. Sy ny fiofanana izay nataon'izy ireo maly dia nanamafy hatrany ny fiaraha-miasa teo amin'ny rotonta araka ny fantatra androany. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika mbola tsy mifaranatreo akory ny raharaha tany etsy Andotapenaka. Amin'izao fotoana izao dia maro ny fotodrafitrasa eo ambonin'izany tany eo Andotapenaka izany. Fantatra ary fa iverina hitondra ity raharaha ity eny anivon'ny fitsarana ny orinasa Tico Agri. Dia ary ho fantarintsika ny momba an'izay miaraka amin'ny Germain Nomenjanary. Fantatra izao fa amerina sy hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana voakasika izany ny mpisolo vava ny Tico Agri manoloana ny tany etsy Andotapenaka. Raha somary tsy evina kely ny momba io tany io dia fantatra fa ny orinasa Tico Agri no nitsoratra ara-dalàna amin'ny tany raha ny fanazavana saingy ny taona 2024 izany hoe tamin'ny fitondrana teo aloha no fantatra fa misy ny didim-pitondrana na ny arrêté ministériel momba ny tany izay fantatra fa mba ahafana manangana tombontsoloka
eo amin'nyity tany etsy andotapenaka izay misoratra mazava tsara amin'ny tico agri ity. Mazava nefa ny voalazan'ny mpahay lalàna momba ny fananantany mahakasika azy ity fa ny didim-pitsarana ihany no afaka manafoana ny anarana sy manapaka momba ny fananantany. Midika izany fa bitolo ary tsara dalàna ny fametrahana sy fanorenana YouTube tsoloka io eo antoerana satria manan-tompo sy misoratra mazava tsara amin'ny orinasa Tico Agri ny tany ka tsy misy tokony hidirany arrêté ministériel amin'ny fandidina izay tiana anaovana ny tany. Andrasana arak'izany ny toy ny ity vaovao ity indrindra fa ny fitohizan'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Nandefa taratasy nakany total ny commune hoe tandremo fa tan'olona io tany amin'ny Tico Agri mihitsy io vita titre vita borne ara-dalàna io dia efa nitenenina izy ore olona ahoana ny tany zana ka ty vita titre amin'ny olona loza raha mbola misy koa asiny raha misy koa zo raha misy koa ny tena hoe maolona ny olona dia ny fanajana ny fananantany ny tena zatra lehibe. Ahoana ny tan'olona ny vitanao titre amin'ny indrindra fa vahiny ndray ty izy tena tsy lahitra mihitsy. Eo amin'ny vaovao momba ny tanàna n'Antananarivo kosa ao anatin'ny fivoriana tanteraka ankehitriny ireo mpanolotsaina ny tanàna izy tia dia fivoriana tsy ara-potoana. Maro ny zavatra otinianao fa anisan'ny jerena ao anatin'izay fionan'izay ohatra ny resaka tany satria io dia mahabe fanontaniana ny maro. Eo ihany koa ny resaka hoe momba n'ireny takelaka fanehoana dokam-barotra ireny. Germain Nomenjanary no mitondra antsika ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Nanomboka omaly ary aharitra 3 andro ny fivoriana tsara-potoana ny filan-kevitry ny tanàna ny commune ny Antananarivo renivohitra etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no anatontosana izany. Lahadinika maro ny adinikevitra sy andraisana fanapahan-kevitra mandritra io 3 andro io ny amin'ny fandaniana azy na tsy. Anisan'izany ny mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana na ny planiny familial iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka, ny momba ny fifamoivoizana sy fivezivezeny ireo mpitondra moto scooter, ny fanontsinana ny antsoina hoe plan d'urbanisme détail na ny drafitra antsipiriany momba ny tanan-dehibe, ny fanotarana ireo toerana fametrahana dokam-barotra na ny panneau publicitaire izay atsaraina ary ho atao manome endrika ny tanàna. Fandiniana ny momba ny AGA na ny agence d'urbanisme na ny sampandraharaha ny tanan-dehibe ho an'ny tanàna Antananarivo. Fametrahana tsangambato na stèle izay efa nanaovana fitiliana ara-teknika ny toerana ametrahana azy, ny fanomezan-dalana ireo lalana ahafahana mifamoivoy, ny fametrahana dokam-barotra amin'ireo fiarakaretsaka ary hofaranana amin'ny fandiniana manokana ny mikasika ny fanoratana ny tanimpanjakana izay nabe resaka izany araka ny fangatahana ireo mpanolotsaina sasany ny tokony andiniana manokana io ka dia ny andro ny zoma ny famaranana no anatanterahana izany. Efa miresaka tanàna n'Antananarivo ihany isika etsy amin'ny arabe Andrelapolimerina dia misy ny fantsona anankiray lehibe izay tratra ny fahasimbana ao ambanin'izany arabe izany. Tsy miandrerana ny teo anivon'ny boriboritany voalohany fa nanapa-kevitra fa ho amboarina io fantsona io ny 15 aprilo avy zao satria miteraka fiangonan'ny rano ety ambony izany. Ndeha ho arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay miaraka amin'ny Noro Fitiavana. Ho avy afaka fotoana foy ny fanamboarana ireo fantsona goavana izay mirefy ray faingo 10 metatra ao ambanin'ny arabe Andrianampoinimerina. Araka ny nambaran'ny déléguen'ny boriboritany voalohany commune Antananarivo renivohitra Bernard Joseph dia efa tamin'ny taona 1670 no nanamboarana io fantsona io ary dia izao efa ahitana fahasimbana izao ka mahatonga ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra manodidina Analakely rehefa avy ny orana. Tamin'ny volana Desambra 2022 no efa saika natomboka ny asa saingy noho ny fitsinjovana ireo vahoaka tamin'ny mahafety ny andro dia amin'ny 15 Aprily 2022 avy zao no anatanterahana izany izay atomboka eny amin'ny Stella Sida ary ifarana manoloana ny tranombarotra Shoprite. Ny zavatra tianao resana dia mikasika ny fanamboaran-dalana izay atao eo anelanelany ny tsangambaton'ny Sida amin'ny lalana Andrianampoinimerina parapatonga aty amin'ny Shoprite amin'ny lalana Andrianampoinimerina zay voalaza. Zava-dehibe nefa ny zavatra atao satria misy fantsona ngezabe ao ambanin'io arabe io izay misy sakany eo amin'ny 220 zany hoe omby olona mandehandeha. Tamin'ny taona 700 amby 700 izy io nefa namboarina ny vazaha tany aloha dia
dia amin'izao nefa satria hitatsika zany lelanela taona zany fa tsy maintsy misy ny fahasimbana dia amin'izao nefa izy io dia tamin'ny farany taona teo 2024 volana desambra no naingana namboarana azy kanefa moa ny ben'ny tanàna moa mba nitsinjo an'ireo vahoakany ary mba hoe mba tokony hanao fety na ny mpividy lelanela moa mpivarotra izy atsika fa sahirana ny fiainana dia nangataka tamin'ireo mpendraikitra rehetra tamin'ny ministera sy ny mpamatsy vola hoe mba haembotra le izy dia tonga ary zao mivaninandro ary efa misy fambara maromaro mipetraka eny amin'ny lalana eny nidikan'izay amin'ny fahasimbana ao ambany ao ny teny ambara voalohany angamba dia mifanentanana atsika rehetra mpanjifa ny lalana na io fiara na ny mpivarotra na ny mpandeha tongotra ho tapaka io lalana iny satria ny asa dia nomboka amin'ny 20 avrily. Zava-dehibe ary tondra vokatsoa ao an'ny tanàna n'Antananarivo tokoa ny fahavitany ity tetikasa PEA ity izay arahana amin'ny ministerany fanajariana ny tany ny trano fonenana sy ny asa vaventy ity. Efa ho avy ny fametrahan'ireo orinasa fitaovana izay ao ampiasaina araka izany dia manantena ny fiara-miasa amin'ireo vahoaka ny commune Antananarivo renivohitra mba ahavitany izany tetikasa izany satria dia hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka izy io. Ny fivoriana fampahafantarana ho an'ireo mpampiasa ny lalana dia mbola hisy hatrany. Eo amin'ny vaovao hafa dia raha misy ny zavatra tena mampikaikaika ny malagasy amin'izao fotoana izao manerana ny nosy mihitsy io dia ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Tsy fandriam-pahalemana izay miseho amin'ny endrika maro ary tsy mifidy toerana fa na an-tanan-dehibe na any amin'ny faritra ambanivohitra dia iaran'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Tany Ambanja ohatra dia nisy 7 lahy be izao nanao fanafiana mitambasy ary izy ireo dia karazan'olona eo anivon'ny fiarahamonina satria ny anankiray dia zandary aperinasa, ny anankiray miaramila zazavao, ny anankiray dadarabe ary ny efatra olon-tsotra. Ndeha ho afantarintsika momba an'io miaraka amin'ny Jessica Miray. Ny alina 20 febroary 2024 tokony ho tamin'ny 6 sasany dia nisy jiolahy 7 tsy nisarotava ny rongo basika laika iray, baspileta vita gasy iray, niditra ankeriny tao an-tranona Sinoa mipetraka ao Ambanja, Fokontany Tanambao-5, mpanangona sy mpanondrana concombre de mer. Avy hatramy dia nitifitra vararaka impito ireo jiolahy raha vao tafiditra. Vota amin'izany ny tanana avy an'ity Sinoa ary nahitana diambala maro tao an-tranony. Lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny vola mitentina 400 tapitrisa ariary, basimborona ny iray, baspileta iray ary finday avolenta 2. Noho ny taotry ny manodidina sy ny mpiray monina dia tafatsoaka tsy ampisalasalana ireo jiolahy ary tsy voaantso ara-potoana amin'ny polisy. Nandritra ny fitsirihana nataon'ny polisy Ambanja teny an-toerana no nahafahana nanangona ireo vodim-balana Kalashnikov 9 lasaka teny an-toerana. Tsy nisy mihitsy ny loharanom-baovao nananan'ny polisy hatreo fa ayaza ny paritaka teny amin'ny tambazotra sosialy Facebook fa hoe misy polisy ao ambadika ity raharaha ity. Ny 7 febroary tamin'ny 7 sasany alina dia nisy jiolahy 7 ny rongo fiadina ka nitondra basy Kalashnikov anankiray sy basy poleta vita gasy anankiray nanafika teratany Sinoa izay mpandraraha amin'ny atsotsika hoe concombre de mer tany Ambanja. Io tamin'io fotoana io dia lasan'ireo jiolahy ny vola mitentina 200 millions d'ariary, ny basimborona calibre 12 anankiray an'ilay teratany Sinoa, basipoleta anankiray tao amin'io teratany Sinoa io ihany koa ary finday anankiroa avolenta. Ny 20 volana febroary 2024 tokony ho tamin'ny 7 sy sasany maraina no nisy olona roa nandeha moto avy any Ambilobe ho any Ambanja nandalo ny barrage routier an'ny polisy eo Ambalia RN6 P40 ka nanaovan'izy ireo ny fisavana mahazatra. Nampiseho fiasika hafahafa nefa ireto roalahy ireto ary efa nanandrana nitsoaka ny sakana nataon'ny polisy. Ambonin'izany ny kitapo nentin'izy ireo dia navesatra ka nampijanona ny polisy avy hatrany mihitsy ity moto ity sy ireo mpandeha aminy. Natao ny fisavana, vola tsy tokony tsoforoana ny tao anatin'ny kitapon'izy roalahy. Tsy maintsy noentina tany amin'ny biraon'ny polisy ireto olona ireto sy ny moto ary ny entany mba hanaovana fanadihadiana noho ny tsy fanarahana ny baiko ny polisy sy ny tsy fahamarinam-pototry ny vola noentin'izy ireo. Nandritra ny famotorana no ansanan'ireo vola be tao anatin'ny kitapony.
izay mitentina 2 tapitrisa ariary. Ny aika avy hatrany ilay nitondra ity vola ity fa nandritra ny famitorana azy fa anjara volany tamin'ilay fanafiana sinoa tao ambanja ny 7 ny volana febroary io vola io ary notonony avokoa ireo namany rehetra tamin'izany. Nisy olona 4 ihany koa voalaza nandritra ny famitorana fa mpampiatrano sy mpanafina ireto ziola ireto nandritra io asa ratsy io. Totaliny olona 9 no natolotra ny fitsarana ary noazonina vonjy-maika any amponja avokoa. Mpandray anjara mivantana ny iray, mpanafina olon-dratsy ny 4 ary ny iray mpitondra moto. Mbola nisy olona 9 hafa koa voalaza fa nandray anjara tamin'ity fanafiana amin'ny tampiadina sy noho ity tsy mbola hita ary voalaza fa lasa nitsoaka ny vangaindrano. Namoaka filazana fampitadiavana olona avis de recherche mikasika ireo olona ireo ny komisariana ambanja. Ny 7 ny volana martsa sy 24 lasa teo noho ny fikarohana sy ny fampitambavao mari-potitra natao sy voaray ny komisariana vangaindrano dia tratra tao andranombaro ny olona 9 voalaza n'ilay filazana fitadiavana olona avy amin'ny komisariana ambanja. Ny famitorana natao tany an-toerana no nanamarinana fa izy ireo tokoa no naman'ilay iray nitondra vola be teny ambony moto tratra tany ambanja ny 20 ny volana febroary sy 22. Roa tsotra mpandray anjara mivantana, ny iray miaramila zazavao mpiray tsikombakomba, ny iray zandary amperinasa mpamatsy fitaovana ary ny iray dadarabe. Nalefa avy hatrany ny azo anambanja izy ireo hitohizany fanadiadiana sy ny fanenjehana ary ny vola 2 tapitrisa ariary izay tratra teny amin'ireo mpitaingina moto dia efa naverina avokoa tany amin'ny litera tany sinoa. Fa mbola maro kosa ireo asembany eto Madagasikara no mahatsiaro tena fa voailika eo anivon'ny fiarahamonina. Ahitana an'izany ohatra ny eny amin'ny orinasa, eo ihany koa ny fitateram-bahoaka. Nanao ny tatitra sy ny tsara fantatra momba an'izany ny eo anivon'ny Office national de l'emploi et de la formation. Noro fitiavana no mitatitra antsika ny vaovao teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mbola mahatsiaro miaina tanteraka ao anatin'ny fanilykilian'ny fiarahamonina ny olona marefo ohatra amin'izany ireny manana fahasembanana ireny raha ny eto amintsika no resaina. Araka ny valim-pikarohana navoaka ny teo anivon'ny ONF na ny Office national de l'emploi et de la formation androany. Fantatra fa ny 10 isanjaton'ny olona manana fahasembanana dia nandranto fiofanana teny anivon'ny anjerimanontolo avokoa. Matetika nefa izy ireny no tsy tafiditra ho isan'ny laharam-pameana rehefa tonga eny anivon'ny orinasa no hitrangana fahasembanana mahazo azy ireny. Araka ny vokatra fanadiadiana nataon'ny ONF teo dia hitantsika fa mbola misy ny fanilykiliana eo amin'ny tsenan'ny asa raha ohatra amin'ny olona manana fahasembanana. Hitantsika nefa fa ny olona manana fahasembanana dia mahery ny 10 isanjato dia nahazo formation universitaire ny handicapé moteur zany. Dia tsy mitovy zany ny ataoko hoe chance ny olona tsy manana fahasembanana sy ny olona manana fahasembanana. Etsy andaniny ny 7 isanjato ny orinasa izay nanaovan'ny ONF fanadiadiana dia mampitovy ny fomba fandraisana na eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiasa rehetra ao aminy na ireo sembana izany na tsy. Anka misy ny fahatsiarovantena ho voalikilika eo amin'ireo olona sembana manoloana izany. Na raha le vokatra le fanadiadiana dia na eo anivon'ny fianakaviana ary dia mbola misy ny fanilikiliana. Eny anivon'ny société ozintsika ny tontolo fiarahamonina zany dia mazava ho azy eo amin'ny tsenan'ny asa koa dia misy ny fanilikiliana. Na amin'ny resaka moyen de transport ihany koa eny an-dalambe dia rehefa natao fanadiadiana zareo dia voailikilika. Rehefa ao anatin'ny tsenan'ny asa ndrehetra zareo rehefa tafiditra amin'le orinasa dia milaza zareo fa indraindray tsy mitovy ny traitement ny olona manana fahasembanana sy ny olona tsy manana fahasembanana. Natao nefa ny enquête teny amin'ny orinasa, ny entreprise zany dia 7 isanjato ny orinasa dia milaza fa mitovy ny traitement na ny hoe ny fandraisana zany fiara-miasa ao anatin'ny orinasa ny olona manana fahasembanana sy tsy manana fahasembanana. Tsara ny mampafantatra fa mamoaka ny antotanisa rehetra mikasika ny olona marefo toy ireo manana fahasembanana, eo koa ny famoana ny antotanisa mikasika ny asa sy ny fampananana asa ny eo anivon'ny ONF. Aorian'ny famoahana ny vokatra toy izao andraikitry ny tompona andraikitra misehatra eo amin'ny tirara ity no mijery akaiky ny politika pampandrosoana mahakasika ireo olona sembana araka ny fantatra androany teny Ampandrianomby.
izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naritra hatramin'ny farany saorana ihany koa ireo namana rehetra ambadika ao niarana natotosa ity vaovao ity mirary soantsika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.